Manonona fiandaran'ny tompo sy ny fahasoavany ho antsika rehetra indray ny tenako traritra indray ty andron'io ity. Somary nafana dia nafana mihitsy ny lesona farany mikasika ny resaka hoe volamena voadio tamin'ny afo, tamin'ny lodikia izany. Satria izay mihitsy ilay niteneniny teo manao hoe io volamenanao io, izany hoe io arenanao io, io fahamarinanao anatinao io, na ifinoanao io indrindraindrindra zany tsy izy io. Zao mividiana ianao amiko. Mba ahazoana le finoana nefa ny dia ahoana? Mila miambina, mila mianatra ny tenin'Andriamanitra, miverina amin'ilay tena fahamarinana fototra. Dia makatoa ilay tenin'Andriamanitra iny zany no mitoerana no maninona miteraka le finoana, le fankatoavana zany no miteraka le finoana. Ka raha tsisy ary ao anatinao, inona ny finoana isy aminao? Dia finoana bokate ihany zany le izy. Ka izay mahatonga hoe ny ankabeazan'ny kristianina zany amin'izao fotoana izao dia lasa ohatran'ny hoe sarisary ety ivelany fotsiny. Resaka ohatran'ny hoe fihetseham-po fotsiny. Izay zany ny fitondran-tena kristianina fa tsy tena hoe conversion na hoe fiverenana tanteraka na fitodiana tanteraka amin'Andriamanitra. Io tsy resaka hoe fanaratsiana na fankalana fa resaka constatation ilay izy. Satria tsy izaho no miteny an'ilay izy fa Kristy mihitsy no miteny amin'ilay izy manao hoe mividiana amiko. Dia izay ilay izy, Kristy no miteny an'izay fa tsy izaho zany. Fa namaranantsika ny lesona moa zany dia efa niditra ny amin'ny le torohevitra faharoa izay nomen'i Jesosy any fiangonana Laodikia dia mikasika ilay fitafiana fotsy. Inona indray ireo fitafiana fotsy io? Alohan'ny hanozy antsika ny lesona dia manasa antsika indray hiaraka hivavaka izany. Hiaraka hivavaka isika ary. Jehovah Andriamanitra raha io, mankalaza anao izay mideranao ary mamevo ny lahitranao. Eny manandratra avy ny anaranao izay raha hatramin'izao komandrak'izao. Ianao ilay Andriamanitra tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, mendrika ny ankalazaina ianao ray, mendrika noderaina ianao, mendrika homena voninahitra ianao, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Manatrehana feno eto Andriamanitro amin'ny alalan'ny fanainao masina kanjakao izao toerana izao. Aoka raha ny fanainao ny asa amin'ny fahafenoana, ka izy no ampiteny ny vavako. Aoka ny fanainao raha ny teny aminay tsirairay avy eto, ka izy ampafantatranay ny sitraponao, ka dia sokafo ny fonay, sokafo ny sainay raha amantaranay ny sitraponao. Mifona aminao ihany koa izay Andriamanitro, ninona indray fahotana vitanay tao anatin'izay fotoana ny sarahana izay, na tamin'ny fomba fiteninay, na fitondrantenanay, na mety tamin'ny zavatra nijerenay, na nenonay, na tamin'ny fisainanay, ka ninona raha io? Nataonay ka nampanotanay teo anatrehanao dia hifonanay aminao zany. Mamindrafo aminay Andriamanitro, mamelany heloka irenao. Ary dia mangataka aminao zay Kristy io, diovy amin'ny ranao zay ho afam-pahotana, sasao amin'ny ranao zay Kristy ho afa-keloka. Amariny zay Jesosy eo ny amin'ny ranao, masiny zay no ny amin'ny ranao, areo ka no ny amin'ny ranao Jesosy dia ho vita fihavanana amin'ny raha izahay. Ny amin'ny hoavy Andriamanitro dia arovy izay amin'ny fakam-panahy, arovy izay amin'ny filan'ny nofo sy ny faniriana. Terio izay amin'ny fahatahorana ny fenonao Andriamanitro. Sorato am-ponay ray ny lalànao raha ataovy an-tsainay. Aoka ny fanainao hiasa amin'ny fahafenoana aminay raha io, mba hahafanay miambina mbavaka isan'andro, mba hahafanay mianatra ny teninao manokana fotoana amin'izany isan'andro, mba hitombonay amin'ny fahamarinanao ray sy amin'ny fahamasinanao ary amin'ny finoana eo anatrehanao. Eny Andriamanitro, eny mandra-piavinao ny amin'ny lanitra, dia mbola lavitra ny lalana izay alehanay. Ka aoka ny fanainao ampitombo anay mandrakariva, mba hitombonay amin'ny fahamasinanao raha io sy amin'ny fahamasinanao. Ka aoka raha ho hamasin'ny teninao na izay satria ny teninao ny fahamarinana. Dia aoka ny ranao Jesosy handrakotra ihany koa izao fotoananay izao sy ny fifandraisanay na ny tokantranonay, ka mba tsy hanana sy tana fahefanana izany Jesosy io na dia kely azy. Rakofy ny ranao ny fampianarana ihany koa mba tsy hanana sy tana fahefanana tompo na dia kely azy. Ka dia aoka ny anjelinao Jehovah hitombo manodidina anay ka hiaro anay. Raha eo am-pelantananao Jesosy no ametrahana izao fampianarana izao, mba tsy hisy arombaka izay eo am-pelantananao. Dia aoka Andriamanitro mangataka aminao ihany koa izay meteza renao ome fahasalamana ho tsirairay avy. Ka ninona aretina mahazo anay Jesosy io? Eny, izaho tsy malala izany fa ny anay tokantrano malala. Ka tonono ny aretina izay mahazo anao. Ka ny aretina anie Jesosy io
izay tononony eo tokantrano sy tonony tsiraray avy eo ninninona aretina mahazo ny tsiraray avy na sery io na kohaka io na allergie io na asma io na sinusite io na areti-tratra maro samihafa io na areti-kibo io na aretina andoha io migraine lava na aretina cancer io na aretina zay mampandavaka eny amin'ny hôpitaly io ninninona tompo aretina mahazo ny tsiraray avy ato hatrany tampon-tokatra any paradisa ny tononony teo anatrenao dia aoka Jesosy io nidiakapoka taminao le manasitrana ny aretina rehetra ny anasitrana ny amin'izany aretina izany ko mandidy ny aretina rehetra zay voalaza rehetra teo sy zay voatonona tsiraray avy ny tokantrano any sitrana ny aretina rehetra zay voatonona rehetra teo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy nidiakapoka taminy ary ny herin'ny fanahy masina mandidy ny aretina rehetra sitrana zay aretina rehetra mahazo ny tsiraray avy ny tokantrano any zay voatonony ny vavanay teo sitrana izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy nidiakapoka taminy ary ny herin'ny fanahy masina dia rainy ianao Andriamanitra ray io akalazaina ny anaranao mena voninahitra ny ianao eo ihany koa Andriamanitra ny amin'izao fampianarana izao dia tsy tiany Satana mihitsy ity fampianarana ity fa sakanany amin'ny fomba rehetra mba tsy ahenony ny vahoakanao izao fampianarana izao ka ninona asan'ny devoly hoentina manakana tsy hampandeha izao fampianarana izao ninona asan'ny devoly hoentina manakana ny olona tsy haino izao fampianarana izao ninona asan'ny devoly hoentina manafika ny tsiraray avy tsy azohony an'izao fampianarana izao dia izay asa ataon'ny devoly hoentina manakana ny vahoakanao tompo tsy haino izao fampianarana izao any atokantrano eny sy amin'izay toerana misy azy any dia le vonona noho ny amin'ny raha ny zanak'ondry sy ny fofonan'i Kristy alefa ny afo mandevona Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny raha ny zanak'ondry sy ny fofonan'i Kristy ravy Satana noho ny amin'ny raha ny zanak'ondry sy ny fofonan'i Kristy tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'izao fampianarana izao sy any amin'ny tokantrano ny tsiraray avy any sy amin'izay masahana izao fampianarana izao sy amin'izay toerana andrenesana rehetra izao fampianarana izao efa ravy Satana noho ny amin'ny raha ny zanak'ondry sy ny fofonan'i Kristy dia rainy ianao Andriamanitra ray kalazainy ny anaranao any halleluja halleluja mena voninahitra ianao raha io hatramin'izao mandrakizay ary ninona tompo asan'ny Satana manakorotana anay ao tokantrano dia tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana izy izany eny na amin'izao fampianarana izao aza dia le vonona noho ny amin'ny raha ny zanak'ondry izany miala ianao ry Satana izay mampandamaka ny tsiraray avy io mampalemy ny tsiraray avy ny tokantrano miala ianao ry Satana izay manakorotana ny tokantrano io miala ianao ry Satana izay manakorotana ny fampianarana tsy manan-kery tsy manam-pahefana intsony ianao le vonona ianao ny amin'ny raha ny zanak'ondry sy ny fofonan'i Kristy ny anaran'i Jesosy ravy Satana ny amin'ny raha ny zanak'ondry sy ny fofonan'i Kristy tsy manan-kery tsy manam-pahefana ny tokantrano ny tsiraray avy tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'izao toerana ampianarana ny fampianarana ny teninao izao Andriamanitra tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny olona any tokantrano any ka hampahory azy ireo ianao fa miala amin'izy ireny ianao ry Satana efa levina ianao ny amin'ny raha ny zanak'ondry tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'izy ireny intsony dia rainy ianao Andriamanitra ray kalazainy ny anaranao mena voninahitra ianao tompo halleluja halleluja metezandriamanitra ray fa neny vavaka ny ianao ny lanitra izay tsy voatenin'ny vavanay ray io dia okaray ny fanahinao meny mibangany fa ilay devoly Satana dia efa valy efa resy izany ka noho ny raha noho ny amin'ny ratsy tananao tompo nandravana ny Satana dia efa rava sy motsamotsana izy ka ilay devoly Satana tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay ianao tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny tokantranony tsiraray avy ianao tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny fahasalaman'ny tsiraray avy ianao tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'izay olona mihaino izao fampianarana ny tenin'Andriamanitra izao ianao fa levina ianao ry Satana noho ny amin'ny raha ny zanak'ondry sy ny fofonan'i Kristy
Halleluja, halleluja. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io. Ankalazaina mandrakizay ny anaranao ny mena voninahitra ianao raha io hatramin'izao mandrakizay. Dia mitenena raha io fa voninkaina indray izay voakanao. Dia aoka ny fanahinao raha io miteny aminay sy hampianatra ny teninao. Fa voninkaina izay mpanomponao Tompon'Andriamanitra tsara indrindra. Mehonay ireny fiadanana, mehonay ny fahasoavana avy aminao. Areo ka hitondra hery sy tanjaka ary fahasalamana ho anay ny teninao tompo tsara indrindra. Dia mitenena raha io fa voninkaina izay voakanao. Aoka raha ianao nisy sandratra fa izay hetry amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Irosoarintsika ny amin'ny fampianarana iray ny tenin'Andriamanitra. Io moa izany no namaranantsika ny lesona niditrisika tamin'ny ilay hoe akanjo fotsy. Inona ny tenin'i Jesosy verenantsika amin'ilay bokin'ny Apokalipsy toko 7 dia vakiantsika ilay 7:20. Apokalipsy toko 7 ny 7:20. Dia izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ahoana ozy izy? Dia manoro hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo mba hanan-karena ianao. Ary fitafiana fotsy ho tafianao mba tsy sehoan'ny enatrao noho ny fitanjahana. Eto izany tsika dia miditra indray amin'ilay tapany faharoa amin'ilay torohevitra ny tenenin'i Jesosy. Fa hitantsika ilay resaka hoe volamena voadio tamin'ny afo. Fa eto izany tsika dia resaka hoe mividiana amiko ianao fitafiana fotsy ho tafianao mba tsy sehoan'ny enatrao noho ny fitanjahana. Inona indray ary dia fitafiana fotsy ity izany? Ka io fitafiana fotsy io izany dia mba hahafahanao izany miditra amin'ny trano fanasany ny fampakaram-badan'ny zanak'ondry dia mila manao ny fitafiana io ianao. Ka ny olona manana ny fitafiana fotsy io izany no tafitsofoka ao anatin'ny fanasana ny fampakaram-badan'ny zanak'ondry. Izany hoe ampiavian'i Kristy eny amin'ny ranonlanitra. Amin'ny teny frantsay izy hoe les noces de l'agneau. Na hoe fampakaram-badan'ny zanak'ondry izany. Ka rehefa tonga io fampakaram-bady io izany dia izao hoe ny olona raisin'i Kristy izany dia izao manao an'io fitafiana io. Fa ny tanina mipetraka sady dia izao hoe manana ny fitafiana fotsy io ve ianao? Ny zavatra nisy anefa dia izao ny tenenin'i Jesosy manao hoe fantany tsara fa Laodikia dia manao Laodikia dia manana fitafiana ihany koa Laodikia. Ary manana fiheveran-teny izy. Fifananana izany fitafiana izany. Efa ao anatin'izany izy ka raha ho avy Jesosy dia tonga amin'izany fanasana izany izy. Jesosy nefa ny teniny anambara manao hoe mividiana amiko fitafiana fotsy. Izany hoe ilay fitafiana Laodikia izany dia izao tsy fitafiana Kristy ihany koa izany io fitafiana ao Laodikia io. Ka mila mividy ilay fitafiana Kristy izany. Mila vidiana izany io fitafiana Kristy io. Dia ho hitantsika io moa inona moa izany ilay fitafiana izay ho raisin'ny mino izany mba hahafahany mitsofoka amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry io. Fa alohan'ny idirantsika amin'izay dia verenantsika jerena kely hoe ao tokoa ve izany resaka akanjo izany sa dia miteniteny fotsiny eto aho hoe izany fa tsy izay kory ny voasoratra ao. Apokalipsy toko 7:20 ny 7 sy ny 9. Apokalipsy toko 7:20 dia raisitsika ny 7 sy ny 9. Dia ahoana ozy izy? Aoka isika hifaly sy ho ravoravo ka hanome voninahitra azy. Fa tonga ny fampakaram-badan'ny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny. Ka efa niomana ny vadiny. Ary nasaina ny tafy-rongony fotsy madinika sady madio no mangatsakatsaka izy. Fa izany rongony fotsy madinika izany dia asa marina ataon'ny olona masina. Nasenany an'iny ny tafy-rongony fotsy madinika izy ireo. Io izany ny akanjo nomena anazy mba hahafahany hitsofoka amin'ilay fampakaram-bady izany. Nasenany tafy-rongony fotsy madinika hozy izy. Dia inona koa ny zavatra resahany aty amin'ny Apokalipsy toko 4:20 ny 5:20. Izany hoe io fitafiana io izany dia izao mila tehirizina mba adio fitafiana io fa tsy haloto. Satria raha maloto izany io fitafiana io ihany koa na dia efa nomenanao aza dia manao tsy tafiditra ianao amin'ny fampakaram-badan'ny zanak'ondry io. Na atao hoe esorinao koa io fitafiana io izany. Anao te hisolo akanjo ohatra tsy mety. Tsy tafiditra koa izany ianao. Fa mila manana ny fitafiana io izany dia mila tazomina madio io fitafiana io. 5:20 toko 4:20 ny 5:20. Dia izao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Indro avy toy ny mpangalatra aho, sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiana.
fandrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny famenarany. Fantatsika tsara fa ny fiavian'i Kristy dia zao tsisy malala na ny ora na ny andro zay hiaviany. Avy toy ny mpangalatra izy amin'ny ora tsy ampoizina fa zao ho an'ny olona zay efa niomana dia zao tsy tampoka azy zany fa efa vonona izy zany, efa niomana izy, efa nandray an'io fitafiana io. Ka raha tonga ary Jesosy efa niomana izy dia inona ny zavatra miandry azy dia izy indro avy toy ny mpangalatra sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiana. Zany hoe miambina zany izy dia miaro an'iny fitafiana izy mba tsy aloto na mba tsy hoe simba na hoe niala taminy. Sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiana, fandrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny famenarana. Zany hoe raha vao tsy manana ny fitafiana mihitsy zany ianao dia manao mitanjaka ianao ny antren'Andriamanitra, hita ny famenaranao ary tsy mendrika ianao hitsofoka amin'ilay trano fanasana. Ary tsy vitan'izay ihany koa fa raha tsy manana ny fitafiana io zany ianao dia tsy ho tafiditra ao amin'ilay tanàna masina ary tsy hanana anjara amin'ilay azonaina izay omen'Andriamanitra ny vahoakany ao amin'ilay tanàna masina zany dia ilay Jerosalema vaovao. Apokalipsy toko 2:20 ny 4:7 dia zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra izay manasa ny akanjo mba hanana ny fahefana amin'ny azonaina sy idirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Sambatra izay manasa ny akanjo mba hanana ny fahefana amin'ny azonaina sy idirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Zany hoe akanjonao io zany dia mila diovinao foana io akanjonao. Mba hahafahanao zany manana fahefana amin'ilay azonaina ao amin'ilay tanàna masina sy mba hahafahanao miditra amin'ilay vavahady, zany hoe tsy tafiditra ilay vavahady ianao raha tsy manana ny fitafiana io zany. Dia sambatra izy izay manasa ny akanjo, zany hoe mila sasana io akanjo io zany. Dia inona nefa no hanasana indray an'io akanjo io zany? Ahoana ny fanasana an'io akanjo indray? Dia teneniny ilay izy aty amin'ny Apokalipsy toko 7 no miteny an'izay izy. Apokalipsy toko 7 dia raisitsika ny 13:4 sy 4:20. 13:4 sy 4:20 dia zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny anankiray tamin'ilay olona namaly ka nanao tamiko hoe, iza moa ireo miakanjo akanjo fotsy lava ary avy taiza izy ireo? Fa hoy izao taminy, tompoka ianao no mahalala. Dia hoy izy tamiko, ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjony nosasany sy nofotsiny tamin'ny rano zanak'ondry. Tonga tany an-danitra zany reto miakanjo fotsy lava reto. Dia niteny ny iray tamin'ireo olona 420 nanambara, moa iza moa reto olona miakanjo fotsy lava reto? Dia namaly zany nanao hoe ianao mahalala satria fahitana ny tanjoniny. Dia hoy izy ilay olona nanao hoe, ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjony nosasany sy nofotsiny tamin'ny rano zanak'ondry. Zany hoe mba tsy hisy petipetina, mba tsy haloto zany io fitafiana io dia mila diovina noho ny amin'ny rano zanak'ondry. Mila diovina noho ny amin'ny rano zanak'ondry. Mbola hianatra betsika mikasika izay hoe rano zanak'ondry zay. Hoe inona ny asan'io rano zanak'ondry io? Satria io rano zanak'ondry io zany manadio. Iresaka tsika mikasika an'izay. Fa zao zany tsika hitsofoka amin'izay manao hoe satria ny lafiny mantsy anankiray zany dia hoe maninona moa ilay akanjo no mety sasana, satria ilay akanjo zany mety maloto. Ilay akanjo mety maninona mila miambina amin'ilay akanjo satria ilay akanjo iny koa mety ho simba iny, mety miala iny dia mila miambina zany ianao mba hijanona fotsy foana iny, mba hijanona voadio foana zany iny fitafiana iny. Ka eto ary tsika hiresaka amin'izay zany hoe inona ary zany ity fitafiana fotsy ity izay omena ho an'ny olona masina zany. Inona ity fitafiana ity? Dia tsy inona zany io fa batisa zany izy io. Batisa zany io fitafiana io. Dia aiza no andraisana ny fitafiana fotsy io zany? Dia eo batisa zany no andraisanao ny fitafiana io. Satria rehefa manao batisa ianao dia mandray akanjo zany ianao io. Io tsy akanjo hoe vidiana eny an-tsena izy io rehefa manao batisa dia ity akanjo ity. Rehefa manao ny akanjo iny dia iny tsy mialamika iny fa iny idirako any Andriamanitra, tsy izay ilay izy. Fa akanjo raisinao amin'ny batisa zany io. Dia zao no tenenany azy amin'ny Baiboly mba ahafahantsika mahafantatra ilay izy tsara hoe inona io akanjo raisina amin'ny batisa io. Galatiana toko 7 dia ny 7:20. Galatiana toko 7 dia ny 7:20. Dia zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ahoana izy izy? Fa na iza ianareo
no natao batisa ho an'ny Kristy dia nitafy an'ny Kristy. Fa na iza ianareo no natao batisa ho an'ny Kristy dia nitafy an'ny Kristy. Na iza ihany nareo natao batisa ho an'ny Kristy dia mitafy an'ny Kristy. Zany hoe rehefa natao batisa ho amin'ny Kristy zany ianao dia maninona? Mitafy an'ny Kristy, mandray an'ny Kristy. Io le zavatra teneniny ato amin'ny Galatiana ihany, toko 2 faharoapolo. Dia zao ny teneniny ato amin'ilay 2 toko 2 dia ahoana izy? Raintsika kely manao hoe voaomby niaraka tamin'ny Kristy tamin'ny hazo fijaliana aho ary tsy izao intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Fa izay velomako ankehitriny ao amin'ny nofo dia velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay tiay ka nanolotra ny tenany. Dia ahoana izy? Fa efa voaomby niaraka tamin'ny Kristy tamin'ny hazo fijaliana aho ary tsy izao intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Ary izay velomako amin'ny nofo ankehitriny dia velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra. Zany hoe rehefa vita batisa zany ianao mitafy an'ny Kristy, zany hoe Kristy zany lasa ao anatinao zany Kristy. Tsy izao intsony ny velona fa Kristy no velona ato anatiko. Dia mbola hianatra tsara tsika ahoana moa zany hoe Kristy velona ato anatiko zany. Donc mbola hianatra tsara mikasika an'io batisa io zany tsika. Fa mbola thème anankiray ngezabe mantsy izy io zany. Mbola hianatra tsika hoe inona ny hoe ahoana marina moa ty batisa ity zany. Satria zany ny zavatra misy eto zany fantatsika dia zao hoe ny andraisana ilay fitafiana dia eo amin'ny batisa zany no andraisana ilay fitafiana. Iza io fitafiana raisinao hoe Kristy zany no raisinao. Tsy za tsy ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Ny zavatra misy anefa dia zao. Misy zany satria zavatra misy dia zao hoe le fiangonana izay resahana eto fiangonana fahafito. Tsy fiangonana adventiste ihany no resahantsika eto fa ny fiangonana kristianina rehetra amin'ny ankapobeny ao anatin'izao vaninandro farany izao. Io fiangonana kristianina amin'ny ankapobeny io fa io nefa ny tenen'ny Kristy manao hoe tsy izy io fitafianao io fa mividiana ianao fitafiana amiko Kristy. Donc zany mila mandray le fitafian'ny Kristy zany ianao. Zany hoe na dia misy ara zany batisany amin'ny fiangonana hafa reny dia ozy ahako tsara ny akabeazany zany satria fantatsika tsara fa ny matimaty dia maro anisa. Fa ny mafana dia vitsy anisa, ny sisa vitsy zany. Ka ho an'ireo izay matimaty maro anisa ireo zany dia tsy nandray amin'ny fitafiana io. Fitafian'ny Kristy io satria ao ny sasany miresaka hoe manao batisa ny zazakely. Fanontaniana mipetraka ara-tsoratra masina izy zany. Raha tsy ara-tsoratra masina zany dia tsy mitafy an'ny Kristy zany ianao aloha voalohany. Faharoa manaraka an'izay, eo ihany koa misy manao batisa. Inona ny antony anaovana batisa? Misy manao batisa noho ny resaka fanambadiana. Nambady andrana dia mila manao batisa satria izay ny fivavahany hoe manao batisa. Dia batisa ny fanambadiana zany zay fa tsy batisa ny Kristy zay. Sasany ihany koa dia hoe tonga ny fotoana anaovana batisa efa lehibe fa 20 taona dia efa mba tokony atao batisa. Fa tsy batisa ny Kristy zay. Misy koa ny batisa satria eo ny tena resahana hoe iza no raisitsika eo amin'io batisa io dia hoe mitafy an'ny Kristy. Ny tenin'Andriamanitra nefa dia miteny manambara manao hoe isy Kristy sandoka ary isy mpaminany sandoka. Zany hoe le Kristy sandoka dia zao ny fanontaniana mipetraka dia ty nampianarana antsika hatramin'izay tany amin'ny fiangonana izay nisy antsika dia manambara manao hoe i Kristy dia maty tamin'ny andro zoma, nitsangana tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro. Zay no nampianarana antsika hatramin'izay. Dia hoe io Jesosy io zany no nanaovana batisa antsika, no raisitsika, no tafitsika. Ny soratra masina nefa dia milaza, averiko tsara, ny soratra masina nefa dia milaza manambara manao hoe Jesosy mihitsy no niteny tsy maintsy tanteraka izay rehetra nanoratana teo amin'ny lalamin'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamy. Zany hoe izay rehetra nanoratana ny Kristy zany dia tsy maintsy tanteraka. Dia Jesosy mihitsy niteny nanambara manao hoe tahaka ny Jona 3 andro sy 3 alina tao akibon'ny tany, tao akibon'ny hazan-drano, dia tahaka izany koa ny toerany zanak'olona 3 andro sy 3 alina ao akibon'ny tany.
satria Jona dia natelin'ny hazan-drano izy dia 3 andro 3 alina izy tao ankibon'ny hazan-drano rehefa nivavaka izy navoakan'Andriamanitra tao dia nalain'i Jesosy zay fampitahana zay hoe tahaka ny toeran'ny Jona 3 andro 3 alina tao ankibon'ny hazan-drano dia tahaka izay koa ny toeran'ny zanak'olona 3 andro 3 alina ao ankibon'ny tany. Zay zany no famantarana hoe iza le Kristy nonao zany. Dia ny faminaniana ihany koa dia milaza any amin'ny Daniel any manambara manao hoe isy Mesia ho avo izy ary amin'ny atsasaky ny herinandro izy dia zao hoesorina io Mesia io ary tsahatra ny fanatitra latsatra. Zany hoe le Kristy zay maty zany dia zao maty amin'ny atsasaky ny herinandro araka ny faminaniana satria teo ny fampitsaharana ny fanatitra. Ary Jesosy dia nilaza manambara manao hoe araka le teneniny nanambara manao hoe tsy maintsy tanteraka izay rehetra nanoratana eo amin'ny soratra masina ao amin'ny lalàn'ny Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamy dia nanokatra ny sain'ny mpianatra izy ahalalany ny soratra masina ary nanambara izy nanao hoe fa ny zanak'olona dia tsy maintsy ho faty ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Jesosy Kristy no niteny an'izay hitsangana izy amin'ny andro fahatelo. Dia raisitsika sahady fotsiny le izy ny fampianarana izay niraisitsika. Zava-dehibe zany raisitsika le izy fa hiresaka be an'izay zavatra zay zany tsika nirina any hijery hoe iza marina io Jesosy tenenin'ny soratra masina io. Mitovy amin'ilay Jesosy izay ampianarana antsika ve izy io. Fa ny zavatra tiana ambara amin'ilay izy dia zao ny fitafiana no ahafahanao mitsofoka eo amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Raha diso ary ny fitafiana izay ho raisinao dia mino ve anao fa tafitsofoka any. Satria Jesosy mihitsy dia niteny manambara manao hoe tsy aho io fitafian'ny Laodikio, mividiana amiko ianao. Matoa Jesosy miteny an'izany dia mametrahanao baraingo. Dia hoy Jesosy ihany koa no manambara manao hoe dinio nareo ny soratra masina satria ataonareo fa ho aminy no hanananareo fiainana. Kanefa nareo tsy mety manaraka izany mba hanananareo fiainana ao Kristy. Dia zao manasa antsika handinika ny soratra masina fa raha diso ny finoanaon'i Jesosy satria Jesosy dia famantarana izay ho lavina. Izay mihitsy no nolazaina an'i Jesosy, famantarana izay ho lavina. Ka raha diso ny finoanaon'i Jesosy fa hoy izy ianao hoe Jesosy dia maty zoma nitsangana tamin'ny andro fahatelo. Famantarana ange izay. Ary Jesosy ihany koa dia mbola nanambara nanao hoe fa isy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka mitandrema fandrao voafitaka ianareo. Raha misy miteny anareo hoe ary izy aza makany ianareo, misy miteny anareo hoe any amin'ny efitrano izy aza mino ianareo. Fa isy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka. Zany hoe amin'ny fampianarana zany io Kristy sandoka io. Fa iza no mampianatra an'io? Le mpaminany sandoka ange no mampianatra an'io. Raha vao miteny hoe mpaminany sandoka dia mpaminany milaza fa mpitondra ny hafatry Jehova izy. Iza nefa no mpitondra ny hafatry Jehova? Ny fiangonana rehetra izay milaza fa kristianina, izay mitonona ho anarana ho kristianina, ireo mpitory rehetra any amin'ny fiangonana, ireo pastera rehetra, ireo pretra rehetra, ireo evanjelista rehetra. Na olon-tsotra mpitory ary laika tsotra fotsiny izy. Ireo mpitondra ny hafatry Andriamanitra, mpaminany daholo zany izy mitondra ny hafatry Andriamanitra. Fa zao Jesosy ao an-teny misy isy Kristy sandoka, isy mpaminany sandoka. Ka raha diso i Jesosy izay inonao io dia mino ve ianao fa ho tafiditra amin'ilay fampakaram-bady ny zanak'ondry. Izay no mahatonga an'i Jesosy miteny manambara manao hoe mahadiso hevitra anareo tsy fahalalànareo ny soratra masina. Mahadiso hevitra antsika. Donc mila miverina zany tsika amin'ilay soratra masina. Zay mahatonga Jesosy milaza hoe isy Kristy sandoka, isy mpaminany sandoka, mitandrema fandrao voafitany anareo. Eny, na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahana ozy izy. Mateo 4:20 tsika afaka mijery an'izany raha mijery an'izay tsika. Eny, na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahana. Ka raha diso ireo fitafianao io. Mahatonga Jesosy miinsiste amin'ilay fitafiana eto misy zava-dehibe ilay izy. Satria Kristy no tafianao. Dia jereo kely izay zavatra zay. Jesosy Kristy dia milaza ihany koa manambara manao hoe foanantsika ny resaka hoe
ny fiangonana amin'ny ankapobeny zany manafoana ny sabata ny Jehova. Fa i Kristy nefa dia milaza tompony sabata ny zanak'olona. Afaka mijery an'izay koa tsika. Fa mbola ianarantsika zay mahatonga hoe manjary lasa mivadibadika be tsika mijery amin'izay fa miansity antsika fotsiny Jesosy dia niteny tompony sabata ny zanak'olona. Nefa lazainy Jesosy fa nitsangana tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro. Lazaina nefa tompony alahady Jesosy. Fa Jesosy tsy tompony alahady zany. Jesosy tompony sabata. Soratra masina no miteny an'izany. Mbola hianatra isika eto mikasika ny resaka hoe sabata. Aneriana any zany fa mbola tsy tonga ny fotoana anaovana an'izany. Fa ny zavatra resahana amintsika eto dia zao hoe aiza mandray mitondra ny fitafiana io zany ianao hitsofoka amin'ny fampakaram-bady amin'ny zanak'ondry. Raha diso zany ny fitafianao dia tsy ho tafitsofoka any ianao. Dia mila mianatra ny soratra masina zany tsika mahalala manao hoe ahoana tokoa ry zany araka ny faminaniana dia manao maty tamin'ny atsasaky ny herinandro Kristy. Nitsangana tamin'ny andro fahatelo izy. Ary Jesosy dia niteny nanambara amin'ny famantarana izay niteneniny tahaka ny toeran'ny Jona atelonandro sy atelonalina tao an-kibon'ny hazan-drano dia tahaka izay koa ny toeran'ny zanak'olona atelonandro sy atelonalina ao an-kibon'ny tany. Famantarana zany zay. Raha misy zany milaza manao hoe fangahy io dia voatery hoe arabaky teny ohatr'izany fa raha ara-paminaniana dia miteny aminao ozy ianao hoe ara-paminaniana Jona ve satria raha ara-paminaniana ilay izy dia hoe ny andro ray soloana taona ray raha vao zay ilay izy hoe ara-paminaniana. Ka raha ara-paminaniana dia miteny aminao 3 taona zany Jona tao an-kibon'ny hazan-drano tao nieritreritra tao izy. Dia valio izay. Dia ara-paminaniana ve zany zay? Raha ara-paminaniana lazainy soratra masina mikasika ny hoe Jesosy hoe nitsahatra ny fanatitra latsa-za amin'ny atsasaky ny herinandro satria hovonona ny Mesika tsy hisy intsony. Dia tsy nitsangana tamin'ny andro fahatelo zany izy fa ara-paminaniana ihany koa zany ilay andro fahatelo. Aoka angentsika mba tsy ho tery saina ohatran'izany na marivo sanosany. Fa dinihonareo ny soratra masina raha ataonareo fa ho amin'ny ananinareo fiainana. Dia hianatra an'izay tsika eto mikasika an'izay zavatra zay. Fa zao i Kristy dia tsy maintsy nanaraka ny soratra masina Kristy. Tsy maintsy izy nandeha araka izay voasoratra Kristy. Tsy maintsy tanteraka izay rehetra nanoratanao izy araka ny soratra masina. Ka ny tsy fahafantaranao an'i Kristy zany sy ny famantarana ny amin'ny Kristy. Satria Kristy dia famantarana ho lavina. Ka raha vao mandà ny famantarana nomeny Jesosy ianao dia efa mandà ny Kristy ianao. Raha ozy ianao hoe za fa vita batiza fa tsy mila atao batiza zany intsony efa natrain'i Jesosy dia manontany ianao le Jesosy tena araka ny soratra masina ve no raisinao nanaovanao batisanao? Le Jesosy maty 3 andro 3 alina ve io nanaovana batisanao? Le Jesosy nitsangana tamin'ny andro fahatelo ve io Jesosy noraisinao io tamin'ny batisa? Dia fanontaniana mipetraka zany zay. Fa tsy maintsy tanteraka izay nanoratanao Jesosy. Dia rehefa tsy mino an'izay ianao, Jesosy mihitsy no niteny, izy Kristy sandoka, izy mpaminany sandoka. Dia efa mampitandrina anareo dia mialoha ho Jesosy. Fa na ny olom-boafidy aza dia ho fitahana. Zay mikasika an'iny zava-dehibe loatra zay. Tsy maintsy hoe niresahantsika zany mikasika an'iny zavatra iny zany. Dia zay zany mikasika an'iny ka ny olona tonga any an-danitra zany dia zao mitsangana eo alohan'ny seza fiandrian'Andriamanitra dia mitafy an'io fitafiana io zany. Ka ilay batisa zany ilay fitafiana io zany mitafy an'i Kristy zany ianao, zany hoe mitafy ny fahamarinan'i Kristy zany ianao. Teo zany ianao tsy fahamarinan'i Kristy no niraisinao. Fahamarinana tsy izy no nitafianao. Fa mitafy an'ilay fahamarinan'i Kristy zany ianao, mitafy an'i Kristy zany ianao. Izy no tafianao. Dia jereo tsara fa nanao fanoharana zany Jesosy teo amin'ny tamin'ny vahoaka zany. Dia ny fanoharana izay nataony dia mikasika ny fampakaram-bady. Fampakaram-bady zany, ilay fampakaram-bady amin'ny zanak'ondry zany io ataon'i Jesosy fanoharana eto. Dia ny zavatra teneniny hoe nisy olona ozy izy tonga tamin'izany fampakaram-bady zany. Kanefa nanahoana? Tsy nitafy ilay akanjo ny fampakaram-bady.
dia ny fanontaniana mipetraka araka le resaka nyresantsika eto tafitsofoka amin'izany fampakaram-bady zany ve zany ty olona ty sa tsy tafitsofoka ahoana ho tafitsofoka ve izy dia jerentsika Matthieu 4:20 dia zany tsika any amin'ny Matthieu 4:20 dia vakitsika manomboka eo amin'ny andininy manomboka eo amin'ny andininy vakitsika mihitsy tsy maninona vakitsika mihitsy manomboka eo amin'ny andininy voalohany vakitsika mihitsy manomboka amin'ny andininy voalohany dia zao no vaky ny teny ahoana ozy izy ato ary Jesosy namaly dia nilaza fanoharana tamin'ny indray ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka izay nanao fanasana fampakaram-bady ho an'ny zanany lahy ary izy naniraka ny mpanompo ny antso izay efa nasaina mba hakao amin'ny fampakaram-bady fa tsy nety ho avy ireo dia naniraka mpanompo hafa ho avy indray izy ka nanao hoe lazao amin'izay efa nasaina hoe indro efa voavoatra ny nahandroko efa voavony ny omboko sy ny nafahiko ary efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra koa makanesa ty amin'ny fampakaram-bady ianareo nefa tsy nahoany akory izany fa samy lasa nandeha izy ny anankiray ho any amin'ny sahany ny anankiray ho any amin'ny varony ary ny sisa ny sambotra ny mpanompony dia nisitrasitra taminy ka namono azy ary dia tezitra indrindra ilay mpanjaka ka naniraka ny miaramilany dia nandringana izay mpamon'olona izany sady nandoro ny tanànany dia hoy izy tamin'ny mpanompony efa voavoatra ny fampakaram-bady fa izay efa nasaina no tsy mendrika koa makanesa ianareo any amin'ny sampanandalana ary izay hitanareo dia asao ho amin'ny fampakaram-bady dia nivoaka ho any amin'ny lalana ireny mpanompo ireny ka namory izay rehetra hitany na ny ratsy na ny tsara ary dia feno mpihinana ny fampakaram-bady ho ajantsika eo aloha zany le izy eto zany zavatra anankiray dia zao hoe nisy olona zany nasain'ny tompo ho amin'ny fampakaram-bady kanefa reny olona reny zany dia zao nandany fanasana nisy zany nandany fanasana nisy any koa namono ny iraka izay nirahan'ny mpanjaka zany ka ny mpanjaka resahana eto dia Andriamanitra no resahana eto zany Jesosy Kristy no resahana eto zany dia nisetrasetra tamin'ireny izy namono ny iraka izay nalefa izy dia naringan'ny mpanjaka reny olona reny izay nandany fanasana avy eo nefa izy nanasa ny olona rehetra tsy akanavaka na teo zany nataontsika hoe na ny tsara na ny ratsy izay nanaiky ny fanasana izay nataony dia tonga teo nataontsika hoe mahantra na manan-karena rehefa nanaiky ny fanasana dia tonga ary ny fampakaram-bady dia rehefa tonga ny fampakaram-bady dia ho ampidirinao amin'ny trano fihinanana zany ireo andiny ny faraka ambin'ny folo ary no nefa niditra ny mpanjaka izany mpihinana dia nahita lehilahy anankiray izay tsy ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady nisy anankiray zany tao tsy nanao ny akanjon'ny fampakaram-bady ny rehetra zany nanao zany hoe tena teneniny tsara mihitsy zany eto hoe misy akanjo anaovanao amin'ny fampakaram-bady dia eto tena teneniny mihitsy averiko tsara le izy teo ary no nefa niditra ny mpanjaka izany mpihinana dia nahita lehilahy anankiray izay tsy ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady misy zany akanjo natokana ao amin'izay dia io le fitafiana omeny Kristy ianao zany le fitafiany Kristy dia hoy izy taminy ry sakaiza ahoana no idiranao eto nefa ianao tsy miakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady ahoana ny natafitsofoanao eto nefa ianao tsy nanao akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady ary izy ny teny an'io ahoana tsara ozy izy ry sakaiza ozy izy dia jereo mijery amin'ity fiangonana fahafito farany ity tsika ny fiangonana kristianina rehetra nge ny resahany io mandray te zany Jesosy sakaizako ry sakaiza ozy izy satria milaza ny tenano kristianina daholo ry sakaiza dia ahoana inona zavatra teny na dia sakaiza ny ary izy dia ozy izy ahoana no idiranao eto nefa ianao tsy miakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady na dia sakaizako ary ianao na dia miantso ny anarako ary ianao Jesosy io tiako ianao hoe Jesosy fitiavany ianao zany milaza hoe sakaizan'ny Kristy nefa naninona nge le zavatra andresantsika tamin'le resaka hoe volamena voatoa tamin'ny afo tsy nividy tsy manana finoana lodiki tsy manana ny finoana io izy zero ny finoana ho aminy
ka le finoana nefa vokatry ny inona vokatry ny fankatoavanao ny tenin'Andriamanitra vokatry ny fiambenanao zay no miteraka le finoana satria rehefa tonga ny fizahan-toetra dia manahoana rehefa tsisy eo aminao normal ianao raha mitsoka andaharana fa eto zany dia zao risakaiza nahoana ianao tsy nitondra ny akanjo ny amin'ny fampakaram-bady fantatro tsara zany ao anatin'ny rehefa misy invitation amin'ny fampakaram-bady reny dia hoe zao ny zavatra misy zany mandeha zany hoe zao ny ataonareo ny sasamolo hoe aza mitondra kadô ntsony fa tonga dia vola no entina rehefa tonga ohatra hoe amme zavatra ianareo dia raha ohatra hoe zao ndray ny teny ho anaovana mba mampitovy zany ohatra hoe mavokely daholy na mba manga sy fotsy na tsy fantatra tsy haiko izay anaovanareo zany tsy mba manana ny style-ny eo zany na hoe fotsy daholy dia mba samy mba manao an'izay io zany fa eto efa voapetraky ny mpanjaka ny akanjo anaovanao akanjo fotsy fitafiana fotsy dia le fitafian'ny Kristy io aiza ny misy an'izay fampianarana zay ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ny misy an'izay tsy hoe aiza ao anatin'ny taridalan'izay famen'Andriamanitra afahantsika mitsofoka amin'ilay fanjakan'Andriamanitra zany inona nefa ny zavatra ny teneniny teto le andininy le zay niraisitsika teo zany izy teo Matitiko 2:20 dia inona zavatra teneny teo 2:20 dia hoy izy taminy risakaiza ahoana ny diranao eto nefa tsy nanao nefa ianao tsy ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady fantatrao tsara izany fantatrao tsara ny direktiva zay efa nomeko fantatrao tsara ny recommandation zay nataoko fa nahoana ianao tsy niaino tsy nakasitraka ianao zany te ho any an-danitra fotsiny te hitsofoko amin'ilay finanana fotsiny ianao te hinakany andovan'izany fiainana mandrakizay zany ianao fa zay tenen'ny mpanjaka Jesosy malalay za nge niaraka aminy za nge kristianina ora olona aza atao an'izany re ny fiainantsika na ianao tena mivavaka dia mivavaka amin'ny fona manontolo zay no ankasitran'Andriamanitra na ianao tsy mivavaka fa raha matimaty ianao zay le hoe matimaty efa alohan'ny vavan'i Jesosy ianao zay le hoe matimaty zay le matimaty zay fa efa fantatro zao le taridalana hoe ty dia avy ianao tsy Jesosy ange Jesosy miaraka aminao ahoana no avoakanao fantatro tsara angely izy risakay izy fantatro fa nahoana renao dia nanamafy ny fonao tsy nihain'ny teko tsy nihain'ny teniko tsy nihain'ny feoko dia inona nataon'ny mpanjaka raha isika andininy 7:10 andininy rehefa niteny izay le mpanjaka hoe ahoana ianao tsy manao akanjo fampakaram-bady tsy hitantsony zay lazainy dia izy dia siana izy ankina izy zany ary dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony afatory ny tongony aman-tanany dia ary eo any amin'ny maizina ny velana izy ary any no misy ny fitomanina sy ny fikotroanifo averiko tsara ary dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony afatory ny tongony aman-tanany dia ary eo any amin'ny maizina ny velana izy any no isy ny fitomanina sy ny fikotroanifo fa maro no antsoina nefa vitsy no fidiana naniraka ny mpanompony izy afatory ny tanany sy ny tongony atsipazo izy any velany any ambaravarakely ho le fitenenana zany any no misy ny fitomanina sy ny fikotroanify mangirifiry zany madilo any izy fangirifiriana fa maro no antsoina nefa vitsy no fidiana mazavana izy ny tenin'Andriamanitra zany maro no antsoina fa vitsy no fidiana tsy izay nantsoina rehetra nge mahay mihaino ny tenin'Andriamanitra zay an'Andriamanitra ihany no mahay mihaino ny tenin'Andriamanitra zay tsy azy dia tsy mahay mihaino izy dia voly koa tsy mba mihaino zany no tonga azy nenjera tany an-danitra tany satria tsisy fahamarinana tao aminy fa zay an'Andriamanitra dia mahay mihaino ny tenin'Andriamanitra rehefa tsy an'Andriamanitra zany ianao dia tsy mahay mihaino an'izany teny zany ianao ka raha ho an'ny olona zany zay vonona hividy an'izany fitafiana amin'ny Kristy zany dia mahay mihaino izany teny zany izy tonga amin'ilay fitenenana hoe zay tiako no anariko sy faiziko izy ka mibeba ianao
dia ny bebaka zany zay mandray an'izay antso zay mba tena hoe andray an'io fitafiana hoe mikaroka zany ny fahamarina ahoana marina moa zany le izy dia ahoana Jesosy tena ahoana ty fakanjoko ty tena mety tsisy ty zany Jesosy tena mety diso hevitra ihany fa dia misaotra anao a Jesosy fa nampahafantaranao an'izany tamin'ity an'io ty fa an'ireo zay mafiatoka ho an'ireo zay matimaty na ho an'ireo zay mihevitena ho manan-karena amin'ny lodikitsiny zaiko dia zao fampianaran-diso zany fampianaran'ny sekta zany dia mbola manaova ihany avinavina manaova ihany avinavina fa io arenao tsy izy ange izy Jesosy tsy izany no miteny an'izany fa Jesosy no miteny an'izany tsy izy io Jesosy dia izay no mikasika an'iny zany dia ahoana izy aty amin'ny marika 5:20 marika 5:20 ny 9:20 ao moa ny sasany dia miteny manambara manao hoe ty fiangonanay ty dia ty ny fiangonan-drazanay ty ny raisinay tato dia izay ny marina fa aza mandrebirebi sainanay le fomba zany dia izay ve no entinao amonjenanao fa tsy ny tenin'ny Kristy ny fomba ny razanareo ny fomba ny fiangonana misy eo aminao tsy mavonjy anao nge zany satria Jesosy no miteny hoa mbola mamerina ihany tsy izany no miteny fa Jesosy miteny manao hoe mividiana amiko ny filazana izay hoe mividiana amiko tsy izy zany ny fitafiana mividiana amiko volamena voadio tamin'ny hafa mividiana amiko fitafiana fotsy mba tsy isehoan'ny enatrao izy ka isehoan'ny fitanjahana rehefa tsy mividy an'io fitafiana Jesosy io zany ianao dia manino mbola mitanjaka foana ianao mbola mibiridana foana ianao zany hoe rehefa ny fiangonana rehetra zany zay tsy mandray ny fitafiana Jesosy io dia mibiridana zany izy mianjaka izy eo anatrehan'Andriamanitra mitanjaka izy dia rehefa izy mianjaka iny izy tsy mahita an'iny satria nahoana jamba izy dia tsy hitan'izay satria izy tsy mety mividy eo amin'i Jesosy dia mbola inarantsika koa moa le resaka hoe jamba inona mahajamba azy ireo koa zany fa dia izay zany mitanjaka zany ianao rehefa tsy mandray izay fitafiana Kristy izay dia zao no teneniny ato satria eo amin'ny batisa zany no andraisantsika n'le fitafiana Kristy eo no andraisantsika ny Kristy zany dia zao no teneniny marika 5:20 manao hoe marika 5:20 izay mino sy atao batisa no hovonjena fa izay tsy mety mino no elohiny izay mino sy atao batisa no hovonjena fa izay tsy mety mino no elohiny ny olona zany atao batisa ao amin'ny Kristy mandray le fitafiana Kristy dia izy zany no hovonjena ho an'izay efa tsy mety anao batisa moa zany dia efa zay zany ny didim-pitsarana zany dia izy ihany nefa mametraka izay amin'ny tenany hoe za mandatsy ianao zany batisa zany fa io ny batisako io za afa natao batisa tamin'ny mbola kely zay ny batisako zay fa fanontaniana mipetraka foana hoe ara-tsoratra masina ve zay dia rehefa tsy mety eno izy le ten'Andriamanitra dia izany zany mametraka ny fitsarana zany izany manapaka ny hoaviny manao hoe mahavonjy ahy ty fitafiana ty dia arabasoa raba tsara zany ko mahavonjy anao zany io satria ianao no midetermine ny fitafianao idiranao amin'le fanjakany lanitra ohatra n'le olona anankiray teo izy no midetermine izy no mandidy manao zao no tiako akanjo anaovana ataovy zay dia hitanao hoe voaray ve anao sa tsy voaray tsy zany manao an'izany fa Andriamanitra no manao an'izany fa rehefa tsy manana an'io tsy tafiditra eo anao izay mino sy atao batisa hozy izy no hovonjena raha mianatra zao no alala ho iza marina io Jesosy io voalaza ny soratra masina izy io mpamonja io araky ny famantarana dia tadio fa tafiditra any ianao dia araky le teneniko misy koa fiangonana ny Madagasikara natao batisa ho amin'io Jesosy io izy natao batisa ho amin'io Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro izy nitsangana tamin'ny andro 3 maty 3 andro 3 alina tena nitafy an'io Jesosy io izy fa nesorony zany fitafiana zany misy an'izany hoe batisa ny Jordanina zany ray io dia nanao an'io batisa io izy zany hoe nesorony zany le fitafiana dia io fitafiana amin'ny Jordana io zany mieritrehitra hoe iny ianao ny hitsangana eo anatrehan'i Jesosy za tsy tenen'le couleur fa fantatsika angamba le couleur
de hoe misy akanjo iny, de iny akanjo anaovan'le fiangonana iny ve nieritreretinao zany tsy foanao amin'ny fanjakany lanitra? Nefa le fitafiana fotsy, fitafiany Kristy no tsy foanao, de mieritreritra ve anao ho tafitsofoka? Ny mpanjaka ve tsy teny aminao hoe ry sakaiza, nahoana ianao tsy mitondra ny akanjo ny fampakaram-badiny zanak'ondry? De ny mbola andro ibebahana zao, de mibeba esoro io akanjo io. Avereno le akanjon'ny Kristy, le tena fitafiana fotsy, tsy foanao amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry. Fa raha tsy io akanjon'i Jesosy io nanaovanao, fa mbola miziriziry amin'io akanjo io ianao, hoe tiany akanjo lazain'ny mpaminany, fa tsy Jesosy tsy niteny an'izany. Tenenao na amin'ny Baiboly raha misy an'izany, fa tena manao an'izany fa tsy niteny an'izany Jesosy. Fa ny zavatra tenen'i Jesosy dia fitafiana fotsy io no idiranao amin'ny fanjakany lanitra. Ka raha iny fitafiana iny anaovan'le fiangonana iny no eritreretiny hitsofoana amin'ny fanjakany lanitra, izay antsoina hoe batisan'ny Jordana kanefa tsy batisan'ny Kristy, dia tena miteny aminao fa ozy ny tompo manambara manao hoe hiantso ny mpanompony izy, fa tory ny tongony sy ny tanany dia tsy pahazo any ambaravarakely iny. Any misy ny fitomanina sy ny fikotroanify. Mbola andro fibebahana zao manasa anao Andriamanitra miteny manao hoe izay tiako no anoariko sy faiziko, ka mibeba dia mibeba. Mbola fitiavan'Andriamanitra zao. Aza mangatakandro. Ho an'izay afaka koa nanao an'izany, nanao fitafiana tsy izy tahaka an'izany, dia mbola fibebahana koa ovay io fitafiana io, raiso io fitafian'i Kristy io, le araka ny soratra masina io. Fa izay tiako izy Jesosy no anariko sy faiziko, mbola tiany Jesosy ny fiangonana rehetra izay mihaino an'izao fampianarana zao. Raiso io fitafiana. Ahoana izy izy? Izay mino sy atao batisa no ovonjeny. Mino an'izay ianao mitondra famonjena, zany hoe finoana, mino an'i Kristy zany ianao, iza io Kristy ataonao batisa io. Ilay araka ny soratra maty araka ny soratra masina, nalevina araka ny soratra masina, nitsangana araka ny soratra masina, io no anaovana batisa anao zany. Satria eo amin'ny batisa no andevonanao ny fahotanao, dia io no andraisanao ny fitafiana an'i Kristy. Elenantsika vakika kely fotsiny eo amin'le Romanina toko fahaenina. Romanina toko fahaenina. Romanina toko fahaenina. Dia vakitsika eo amin'ny andininy fahatelo. Vakitsika ny andininy fahatelo sy ny fahefatra. Dia zao no teneniny eo. Romanina toko fahaenina andininy fahatelo sy ny fahefatra. Dia ahoana izy? Tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy. Zay le mahatonga le teny teo, le batisa dia batisa ho amin'ny Kristy Jesosy. Zay rehetra natao batisa ho amin'ny Kristy dia maninona mitafy an'i Kristy io izy. Zay le teny soratra teo amin'ny Galatiana toko fahatelo andininy fito amby roapolo. Dia eto izy miteny amin'ny andininy fahatelo, tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy, satria ho amin'ny Kristy no anaovana batisa antsika. Zay mahatonga le izy hoe zava-dehibe ny fahafantaranao ny Kristy zany. Fa raha diso ny fahafantaranao ny Kristy sy ny famantarana izay nomena azy, dia diso io fitafiana anaovanao io zany. Diso io akanjo anaovanao io. Tsy fantatrareo fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy, dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Satria Kristy rehefa maty dia inona ny zavatra misy? Mitondra ny fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana izy. Zany hoe noentin'ny Kristy daholo ny fahotantsika rehetra. Tsy hay koa zany rehefa atao batisa dia zao fandevenana ny fahotana zany. Zany hoe ampitahina amin'ny hafatesan'ny Kristy zany ny batisa izay ataontsika. Zany hoe fanandevenana ny fahotantsika. Raha naleviny Kristy tao am-pasana, nandevina ny fahotantsika rehetra, dia manao n'iny fampitahana iny zany tsika amin'ny batisa. Mandevina ihany koa ny fahotantsika tsika amin'ny ranon'ny batisa mba handehanantsika amin'ny fiainam-baovao. Dia izay no teneniny eto. Averiko tsara andininy fahatelo, tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy, dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany, koa niara-nalevina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa ho amin'ny fiainam-baovao. Koa niara-nalevina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa ho amin'ny fiainam-baovao.
Zany hoe rehefa nalevina tany batisa zany tsika dia tahaka ny Kristy nalevina tao am-pasana nandevenana ny fahotana. Rehefa nitondra ny fahotantsika Kristy dia nalevina niaraka tamin'izay fahotantsika izay. Nitsangana teo Kristy nitsangana tamin'ny maty. Tsisy fahotana intsony tsao amin'ny Kristy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy, fa nitsangana tamin'ny voninahitra indray. Dia tsika ihany koa zany rehefa mitsangana avy atao batisa iny amin'ny ranon'ny batisa dia zao mandeha amin'ny fiainam-baovao, tsisy fahotana intsony zany. Satria nahoana? Raha Kristy ny velona atao anaty, Kristy ve mbola manota? Kristy ve mbola hifoka sigara? Kristy ve mbola andeha hisotro toaka? Kristy ve mijangajanga? Kristy ve mangalatra? Ka raha Jesosy no mitoetra ato amiko dia tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ato amiko. Zay velomako amin'ny nofo ankehitriny dia velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra. Ka ny fanahin'ny Kristy no mitoetra ao amiko. Izy mitantana andeha amin'ny fahamarinany sy ny fahamasinany. Zany hoe mandeha amin'ny fiainam-baovao zany, lasa olom-baovao. Raha mpangalatra taloha, Kristy tsy mpangalatra satria izy efa ato amiko dia tsy mangalatra. Ary raha sanatriny zany alaim-panahy ianao dia mifanahin'ny Kristy tsy hamelanao alaim-panahy koa handehanao fahadarana. Zay ilay hoe Kristy ny efa ao anatinao fa tsy ianao intsony ny velona. Zay ilay hoe vita batisa ao amin'ny Kristy. Dia izay mahatonga ilay izy hoe izay mino sy atao batisa no vonjeny finoana. Zany hoe mino an'i Kristy zany ianao ny fampianarana mikasika ny amin'ny soratra masina. Mino an'i Kristy ianao dia rehefa mino ianao dia miroso amin'ny batisa ianao. Fa tsy hoe finoana fotsiny tsy ampy. Raha ohatra zany milaza hoe za mino fa za tsy atao batisa, tsy voavonjy ianao e. Tsy ampy zay. Tsy ampy zay. Io nge ohatran'ny hoe za kristianina kanefa nahoana? Za tsy hitondra fampakaram-badiny zanak'ondry, zay ny dikan'izay. Fa kristianina ianao, mino ny fampianarana ianao, mampiatra zay tenenin'ny fampianarana ianao hoe ny soratra masina dia mitaky anao hanao batisa. Mba handraisanao inona? Mba handraisanao famonjena dia manatanteraka ilay tenin'Andriamanitra zany dia zay ilay finoana inginy. Ahoana izy mino ny tenin'Andriamanitra ianao dia mampiatra. Zay no nataon'i Abrahama. Nino izy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe mandehana amin'ny tany izay ampandehanako anao, izay tsy fantatrao fa ataoko firenena lehibe ianao. Nino izy dia nandeha. Dia eto koa nino izay mino an'i Kristy. Rehefa mino an'i Kristy ianao ka hozy Kristy hoe manao batisa ianao mba handraisanao famonjena dia manao batisa ianao. Zay ilay hoe finoana. Nino ianao nandray ny fahamarinana dia nino ianao dia nanaraka an'izay finoana nanananao zay dia natao iny? Natao batisa ianao. Dia nitondra inona zay? Mitondra famonjena izay. Zay ilay izy zay. Dia ity fiangonana ity zany. Dia ity fiangonana ity zany dia zao hoe raha satria amin'ny ankapobeny no resahantsika ary lehibe ny fitiavan'Andriamanitra. Na ny fiangonana adventiste io, na ny fiangonana batista io, na ny fiangonana katolika io, na protestanta io, na ny fiangonana evangelika tsy hakanavaka izay be anarana be dehibe io sy ny protestanta rehetra. Dia zao rehefa tsy manana ny fitafian'i Kristy io ianao, ninona fanamarinao ataonao eo fa toro ny tanany sy ny tongony dia atsipazo any am-baravarankely. Zay tsisy resaka io. Ka io tsisy resaka forseny. Tenin'Andriamanitra no ampianarana eto. Dia anjarantsika misafidy an'izay zavatra izay. Tapitra ny fotoanantsika amin'ny teny ity fa tohizantsika amin'ny heriny indray ilay izy. Mikasika an'iny zany mamarana iny tsika amin'ny heriny. Dia mino fa mba afaka hitsofoka indray tsika amin'ilay resaka hoe odi-maso. Inona koa odi-maso tenenin'i Jesosy io zany? Mba hiratany masony zany satria jamba izy tsy mahita. Dia tohizantsika amin'ny heriny izay. Vavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra ary. Jehovah tompony maro, mankalaza anao izay mijery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra raha io ny nafahanay nianatra sy nandinika ny teninao tamin'ity an'ity. Tsy tamin'ny hery ray na tamin'ny tanjaka fa tamin'ny fanahinao ririhany. Dia aoka ny fanahinao Andriamanitra hiasa aminay amin'ny fahavelona, ahatanteraka ny sitraponao. Manamasinanay ray amin'ny teninao, ny teninao ny fahamarinana. Ary aoka ny fampianarana izay nomenao anay Tompo dia tsy hanombiana ny Satana zany na dia kely aza. Fa ianao no ampitoetra izany eo anatin'ny fonay sy ny sainay raha io mba hitombonay amin'ny fahamarinanao sy amin'ny fahamasinanao. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io. Ankalazay ny anaranao any. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompona nandrataka izao vavaka izao raha eto anatrehanao. Halleluia. Amen. Dia manao velomantsika rehetra indray. Fiadanan'ny Tompo sy ny fahasoavany amintsika rehetra amin'ny manaraka indray tsika. Bye bye.